Fiyah, mpanakanto fantatry ny maro tamin'ny gadona Zoklov. 20 taona ny akarana an-tsehatra ary 9 taona nampanjaka ny Zoklovy azy. Fiyah fanarindra miaro vola no tena anarany avy ao farafangana ary tamin'ilay Fiyah no nazahoana n'ilay hoe Fiyah. Fony izy 17 taona no niseho voalohany tamin'ny mozika ary rap no nataony tamin'izany. Avy eo nitohy tamin'ny fanaovana gospel. Ny taona 1977 no nidirany studio voalohany ka inantenaina no nitarika azy tao amin'ny studio Mars. Nanomboka teo dia hitan'ny olona niakatra an-tsehatra sy nandefa hira tamin'ny fahitalavitra. Ny taona 2014 dia nanakoako manerana ny nosy ilay hirany tondra ny lohateny hoe Nataza Love sy za magnano pardon. Ka izay ilay nazahoany ny amboara mahampanjaka ny Zoklov nandritra ny festival Dunia 74. Vehivavy tsotra i Fiyah, tia manampy olona ary matetika izy manao ireny asa sosialy samihafa ireny. Ankoatr'izay dia tia fanatanjahantena ihany koa izy ary ny tenisy sy ny rugby no tena kafiziny manokana. Raha tombanana amin'ny akapobeny ny hiran'ny Fiyah hatramin'izay dia saika hira malahelohelo ara-pitiavan'izany avokoa. Ankehitriny nefa dia niovy izany, mety hisy fifandraisany amin'ny fiainam-pitiavany ve? Fotoana lavalava tokoa mantsy izay dia tafaresaka sy tafahoana tamin'ity olona iray ity Fiyah. Aleo hoe izy no hitantara izany. Ngamanareo na nirako talololo rehetra Nataza Love, tseko za magnano pardon. Zavatra tena hoe na palahelo be daholo. Misy fotoana ary ny tena mihitsy ny modary gasy hoe Fiyah mihirahira mélancolique foana fa mba cette fois-ci mba mihirahira fitiavana amin'izay. Dia io hira fitiavana io mbola tsy dia tena hoe nifankaty be zay sy ty olona vadiko ty dia nirako le hira. Dia rehefa mihira ny anahy ny hira ohatran'ny prédiction foana. Vao ny hiran'io anatin'ny hiran'io fotsiny dia tonga dia ohatran'ny mifampisakroche be. Lasa ohatran'ny nisy zavatra mandeha be aingana be izany nefa izay olona mbola tsy dia tena mifankalala be kory. Dia taorian'iny amin'izay izy misaka be nanantona be dia lasa mifankaty be hatramin'izao ny faratra amin'ny hoe officiellement fiancé zahay dia mitraperitra fiancé dia karakara ny fanambadiana sy ny ambony rehetrarehetra andeha tanindrazana angataka tsodrano. Fa ny anton'izao koa zany hatramin'izay efa elaela ihany natazoko atao hoe single célibataire tao anatin'le saraka an'le tao aloha zay ex tany zany. Dia fa tsy mety nisy nahita hoe iza ny tena metimety amiko, manao choix foana zany na foko na ny saiko. Fa za zany manana choix manokana, za moa zany tia an'le relahy job reny. Dia le relahy job ihany zany, le job aloha izy zany sady forme lava tsara sady za koa tia lehilahy diplomate, tia lehilahy intellect dia genre zay zany le choix-ko zany petraka tsara tao aminy ary izy tena hitako hoe mamaly ny zavatra tedaviko, réciproque. Tsy za reriny ity fa izy koa maraha manome ray dia manome roa izy dia mety be amiko. Noraiketin'ny Fiyah amin'ity hira anjara 100% ty avokoa ny fiainany vaovao ara-pitiavana ary izarany fitiavana sy motivation ho an'ireo mpankafy azy. Ka nasarotra zany lalana nandritra izay 20 taona na mpanakanto izay dia tsy maintsy tonga amin'ny tanjona irina. Izay tokoa le hoe
anjara 100%.